Tsy sitrak'Andriamanitra ny mampahory antsika olombelona. Tsy sitrak'Andriamanitra ny mampahory antsika olombelona. Zany no anasako anao ampitiavana androany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana soamatsara amin'ny alalan'ity fandininan ten'Andriamanitra ity amin'izao alarobia maraina izao. Ny fahasoava amin'ny tompo, ny fiadanana ane no anenika ny foa mampanainao. Ka hitondra fitahinao antsika ane, hitondra fifalianao antsika ane, izao dindinika iarahantsika manana izao. Dia iaraka ivavaka isika milohany andinintsika ny ten'Andriamanitra. Ray io, rainay any an-danitra ianao, ray be fitiavana, ray mpamindra fo, ray miantra, ray mpitantana, ray zay momba anay isan'andro isan'andro. Misaotra anao zahay no ny tombon'andro zay omenao anay. Misaotra tompo tamin'ny fitantanana rehetra. Kanefa manoloana ny fitantananao dia mahatsapa ny tsy fahatanteranay kosa izahay, koa mangataka mba ho voavela heloka ane izahay, mangataka mba ho voadio anenjiraray avy. Ankehitriny ary dia irinay ny fanena masina mba harotsaka ao tem-ponay, mba hanazava anay ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Ry mpiara-mpidinika namana isany, manerana ny Baiboly dia tazantsika fa mihetsi-po mandrakariva Andriamanitra manoloana ireo mpanompony izay mijaly, manoloana ireo fahoriana izay mitranga amintsika. Ary hitantsika ihany koa fanaraka amin'izany ny fahatezeran'Andriamanitra manoloana ireo izay mampahory ny zanany, ireo mampijaly ny zanany. Tadio fa tsy ho tezitra Andriamanitra raha tsy misy ny ratsy. Ny fanaovany ratsy, ny fanombanany voary, io dia mahatezitra an'Andriamanitra. Rehefa manao ratsy aza zany, rehefa manao ratsy ny olona, rehefa manao ratsy ianao, mety hitondra fahatezerana amin'Andriamanitra izany. Mandeha ho sokafantsika amin'ny boky Fitoamanina. Fitoamanina toko 7. Amin'ny boky Fitoamanina toko 7, ka ny 2:7 sy 7:7 no andeha ho jerevantsika. Hoy ny voalaza manao hoe: eny, fa na dia mampahory aza izy, dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famondrampony. Fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. 9:7, fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Tsy sitrak'Andriamanitra ny mampalahelo ny olombelona. Tsy irian'Andriamanitra ny ahatonga loza amin'ny mpanao ratsy, saingy amin'ny farany dia ny fitiavana dia mitaky ny fitsarana amin'ny fahamarinana. Ary fitsarana amin'ny fahamarinana io dia maneho miharihary ny faharetan'Andriamanitra mamelatra ny heloky ny vahoakany, ary fanomezana azy omenimbeny kosa ny fahafahana mibebaka sy amin'ny fomba hitiavantsika an'Andriamanitra. Tiantsika Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Ezra. Ao amin'ny bokin'ny Ezra dia andeha ho sokafantsika amin'ny bokin'ny Ezra. Ezra toko 5 ka ny 2:12. Dia zao no voalaza ny teny. Fa noho ny amina pahatezerany razanay an'Andriamanitra ny lanitra, dia natolony izy eo an-tanan'i Nebokadnezara Kaldiana, mpanjaka ny Babilôna, izay efa nandrava io trano io, ka nitondra ny olona ho babo tany Babilôna. Napatezitra an'Andriamanitra ny fikomina, ny fivadiany tamin'Andriamanitra. Natezitra an'Andriamanitra izany, ka natonga an'Andriamanitra amela azy ireo eo an-tanan'ireo mpambabo azy, izay midika ho antso ataon'Andriamanitra ho amin'ny fivavahana ho antsika tsirairay avy. Ry mpiara-midinika ny Ezra toko 5 dia milaza amintsika fa rehefa nanao zay matezitra mandrakariva an'Andriamanitra ny vahoaka sady tsy lety mibebaka, dia niala Andriamanitra. Zay kely nahatonga an'izy. Niala Andriamanitra, tsy hoe nirian'Andriamanitra ny ahatonga reto vahoakan'Andriamanitra reto babony babiloniana, tsia, fa satria niala tamin'Andriamanitra ny olona, dia iny fa navelan'Andriamanitra
toy ny hoe nanolotra azy eo ampelantanan'ny Nebokadnezara Andriamanitra. Zao nefa nandevitra atran'Andriamanitra mandrapatonga ny fotoana zay tsy nisy nahavonjy ireo vahoaka nitsony afa-tsy izy irery ihany. Andriamanitra irery ihany no mpamonjy antsika. Tsy sitraky Jehova ny mampahory antsika olombelona. Ny atezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana izay afara amin'ny famongorana tanteraka amin'ny faharatsiana, izany ny tanjon'Andriamanitra ary faratapony fitiavana izay hitsinjovany antsika taranak'olombelona. Ary aza tino fa tsy manisy loza no oviana ho an'ny olon'Andriamanitra. Tsy avy amin'Andriamanitra velively ny karazana loza. Tsy sitrak'Andriamanitra ny mampahory ny olona. Na dia atao hoe efa mivadika sy feno faharatsiana aza izao tontolo izao, na dia atao hoe efa tokony hampatezitra Andriamanitra aza ny faharatsiana izay misy, tsy sitrak'Andriamanitra ny mampahory ny olona. Ary izany fampafantarana izany tiako hampahirizana anao raha hiatrika ny tontolo andro ianao. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hampahory ianao androany, fa vonona mandrakariva Andriamanitra hamonjy ianao. Ary zay nolazainy tao amin'ny boky Fitoamanina toko 7 teo, ny 9:120 teo, 1:30 manao hoe fa tsy hanary ny olona mandrakizay Jehova. Ianao io olona izay tsy ho ariana io. Ka ninona zavatra mitranga anao tsy hamelanao irery Andriamanitra, tsy hanary anao izy. Ny tompony hombanao, tompony hitantana anao indray. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eny an-danitro, misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fitiavana izay atolotra aminay. Tsy mendrika izahay kanefa toloranao mandrakariva izany fitiavana izany. Mankasitraka Andriamanitra, ary dia apetraka eo ampelantananao ary ny tontolo andronay, ka naiza misy anay, na inona ataonay, dia eo ampelantananao no ametrahanay ny zavatra rehetra. Dia tahaka izany koa mitahi izao mpiaino sy mpiara-mitinika amiko izao, momba azy mandrakariva ny ianao. Anaran'i Jesosy. Amen.